Ny anazy zany aloha tonga de sorotro mety hoe tena azahoany loatra hoe maromaro moa ny mijerentsika anatina Facebook sy rehefa mety hijerentsika rehefa avy eo. Zaho tonga de miainga am'le hoe ny mpanao politika malagasy tena sy tia tanindrazana. Tena hoe sy tia tanindrazana. Zay aloha ny tena hoe aleo ahitsy zany hoe raha nisy teto tia tanindrazana efa tsy ohatran'izao tsika malagasy ty. Fa tsy tiatsika ny tanindrazantsika. Fa hoe lasa le fitiavatena zany no lasa be loatra dia lay namana lay vahoaka eo akaiky dia lasa atao tsinitsinina zany. Fa lasa ohatra hoe jereo tsara karamany misitra, karamany filoham-pirenena, karamany karama lasa be de be nefa ny saraka saty aminay zao 8,000 miasa angady manomboka amaraina ny olona, ny vehivavy 5,000 de 4,000 nefany jereo tsara maisy andamin'ity misy andamin'ity de logement ny vatan-karama ny hoatrinina centaine de millions ny zavatra lan'ny olona anankiray nefa hitan'izao lay pikarama 8,000 ka zay no ataoko hoe lay fitiava-tanindrazana manko de manomboka hoe tena eo ny tanindrazana dia misy zavatra maromaro miaraka aminy eo anisan'izany ny olona ny tena voalohany anatiny ao ka lay tena hoe fiverenany soa ho an'ny maro zay zany tena ataoko hoe tena mampalahelo zany, tena mampalahelo. Hany ka lasa resaka fotsiny, hany ka lasa kobaka ambava ny BDB dia fampanantenana pokaty ny BDB ny raha tsika nahita nandritra ny fotoana maro sy ny repoblika zany zany ny zavatra misy ary indrindra ny fagnabadoana ny olona, habadoana mihitsy zany le olona tena habadoana zany le vahoaka ahafahana hoe mitrandraka azy, ahafahana hoe tsy manana ninizy de mena zavatra kely nona de hoe ao mena vary, tsy manana koveta ao mena koveta, hitanao de le olona sady tsy mianatra de rehefa avy eo mety reny zavatra kely majinijinika reny, tsy hoe tamin'ity fitondrana tety ihany le anankiray lasa teo fa mbola nisy talohan'izany rehetrarehetra zany. Ka eo zany ianah ny tena tiako hoe Rizo Mirahalahy, ahoana ny ahafahantsika tena mba milaza sy miteny hoe tena mba hoaka raha mba vita zay fa ahoana ny tena hitiavana ny tanindrazana, ahoana ny hitiavana ny vahoaka fa mijaly ny vahoaka, mijaly ny vahoaka tena mijaly. Ary tena ataoko hoe zay no mampalahelo aty Madagasikara. Aty Madagasikara zany de be loatra ny elanelana zany, tonga de magnana be de be le olona de tonga de tia tsy magnana. Zay zany ny zavatra misy sy iainana aty. De nefa reo tsy manana reo ihany reo ihany rehefa avy eo reo no trandrahan'le olona magnana. Raha teny aminareo amin'ny zava-misy iainana aty Morimania amin'izao fotoana zao aty Ambositra ataoko hoe aty Morimania mangady volamena aby ny akabesahan'ny olona aty, mangady volamena. Zany ny zavatra iainana aty zany. Ny tany rehetra dia fangadiana volamena aby. Ny ankizy kely zao de tsy mianatra fa mangady volamena. Iany rehefa avy eo mahazo ny volamena, tsy fantatra ho makaiza ny volamena, iza ny manao azy, iza ny manarama azy, iza ny mandray azy, lasa izy rehefa avy eo sa mivadika bolongam-by. Zany no ataoko hoe tsisy ny fitiavana ny tanindrazana. Tsy manana olona tena manao politika tsika ka lay hoe famaritana natao hoe politika tena dosoana tanteraka. De io no naletika alohan'ny malagasy de hoe rehefa politika dia zavatra ratsy zay, rehefa politika dia entina hametsifetsena zay. Fa ny politika raha tsika mahalala fa ny tena dikany de hoe ho fanasoavana ny vahoaka, ho fanasoavana ny tanàna. Zay ny dikan'ny politika. Fa am'izao reo nareo Mirahalahy ny atao hoe tiany tanora hatongavana zao de manao politika. Zany ny zavatra misy satria ina ny antony, rehefa manao politika mahazo vola vetivety, rehefa manao politika misandra vetivety amin'ny fiarahamonina, rehefa manao politika be de be ny afera azo atao. Zany ny zavatra misy iainana zany, tena zavatra iainana zany. Ka hoe miresaka hoe fitiava-tanindrazana zany pasteur dia eo indrindra zany no ataoko hoe te hono azy zareo de tsy mba misy vetsika tena hoe tena tia ny tanindrazana, tena mifony sy ny fitiavana, tena hoe tena tia ny tanindrazana, tena hoe miezaka mba ho an'ny tanindrazana.
de tena lany an'izany ve ty Madagasikara ty, lany an'izany ve ny malagasy, simba vela ifahindrena malagasy a zay nianasika mianakaby a hatramin'izay, de zao ve ny efaratsika, zao ve ny efarany firenetsika, de tsy megnatra ve tsika rehetrarehetra. Ka zay no ataoko hoe mba tonga saina ty zavatra ty. Matetika aho miteny ihany koa na amin'ny Facebook na ihany koa na ameno manjery, zao no teneniko hoe tanora ianareo re tsy misangana maizina ny hoavinareo. Ny tsika zao ne mety ho vita afaka 20 ans 25 ans, fa ny tanora maizina ny lalako mbany, maizina ny toerana isy azy, ho aiza reo tanora reo, hanao inona nareo, ary moa ve de tena hoe hamidy ambongadiny ve sanatreny vava, homena ny olona ambongadiny ve Madagasikara. Ka zay ny amiteneniko hoe tsara niezaka zay ataon'ny tanora, fa mila pinana reo tanora hahita ny tena zavatra marina kokoa, ary mba hatsapa ny tena fitiavana ny tanindrazana.